fa zao kosa nefa mahasosotra ao anatin'le izy a le mahita anareo miraha lazany tena hita mihitsy hoe ianareo a dia anisan'ilay piray tsy kombakomba amin'ny mpamadika tanindrazana ary piray petsapetsa amin'ny mpamitaka ny vahoaka malagasy. Ny antony masy dia zao sarotra be ne zany accusation-nao zany Andriamatomababa e, mba afaka miteny ko ne zay e, afaka miteny ko zay ny kandidata hoananao tompoko dia rakotsiny ahako fa olona tato amvolona politika eto aminay no nivadika anakany aminao. Iza zao mipiray tsy kombakomba hito ambolona tabatra eto zao a za zany mangataka ny sibela mihitsy hoe aloha enjana mihitsy le tady, aloha enjana mihitsy fa aza miresaka apaisement fa averiko indray tompoko ampanajana mpitiavana olona takanareo zao mihitsy no piray petsapetsa sy piray tsy kombakomba ampamadika tanindrazana mpamitaka ny vahoaka malagasy satria miray petsapetsa amin'ny firenena mpanjanaka zay efa naveriko intelo indimy impolo teto amin'ny dondresaka. Izy le firenena mpanjanaka ho faharoa teto amin'ity toeran'ity gouverneur na loatra mangolo teo aloha, teo amin'ny toerana io ihany koa député Natsimondrano ny teny reo ianareo mianadahy vavolombelona profo milaza sy manambara manao hoe raha fitondram-panjakana voageja voazanaka tsy androso mihitsy Madagasikara. Izao no alean'le firenena ary vahoaka malagasy rehefa izay ny zava-mitranga ny teny anao taminy hoe aiza ny profo ity tompoko ny profo cnlegis.gov.mg tsy azoko atao manonona ny anaran'ny olona tompoko fa mifanampina anarana notonoko aminareo tamin'ny 3 jona 2024 nisan'izany hoe Brian Ramanantsoa décret numéro 2022-841 nisan'izany hoe Miartsoa Rija décret 2022-842 nisan'izany hoe Miartsoa Fanja misoratra to à perdre la nationalité malagasy misy zany hoe Rasonambina Natacha à perdre tamin'ny 3 jona tiako tenenina zany hoe mandainga ianao fa mba avadio impito aloha ny lela vao miteny efa fantatra fa tonga ny fisarana-avo lalam-panorenana namokantina no fanadiadiana tompoko ya sotroarana kely mihitsy aloha anao Andriamatoa le général fa tsisy enao tokony sotrana enao aneny zao no miapanga olona tsy misy afaka anaisotra ny raha maha-malagasy ekena tompoko biologiquement na ara-boajanahary malagasy ny filoham-pirenena topoinareo vazaha juridiquement tompoko azafady aloha aloha velantsika anao izy azafady efa mamarana satria misy olona mijery ko ty fandarany ty velantsika mamarana roapolo seconde izy aloha dia aveo afery mamaly DG mahazo mandevy tompoko ohatrany tsy fanarany zavatra ty mahazo mandevy mindalany ianao raha ohatra de toute façon le izy mila fifanajana le fifampiresahana gambany ohatrany hoe amin'ny aja sy mivoninahitra zay anananao tompoko tale général no fiadidinany république everiko fa tsy za zay zandry zanaka ambany raha ny fahefana zay ananako no atao tahaka izany malebena tokanao tompoko fa tsy mety raha ohatra hoe fanarana le izy hoe anjaranareo notsikeny dia isitaka izahay satria anareo zany le faranana mbola manana enareo tompoko mba cadreo kely fa za zany dia tsy hipetraka tsony tompoko fa dia hitsangana no ny fanajako anareo zay mba mety azy biologiquement malagasy izy ekena gasy ray gasy reny juridiquement amin'ny lafiny lalàna tsy malagasy izy tompoko satria araka ny teny solombavimoaka mampahay lalàna reto nianatra lalàna reto nareo koa tahaka izany moralement amin'ny malagasy mpamitaka sy mpamadika satria nafenina ny fangatana ny zoam-pirenena frantsay tompoko nafenina eo zany fantaniako aminareo hoe ho atsika rehetra zay mba nianatra lalàna tao amin'ny UNMG tao amin'ny ENAM nianatra mahakasika an'izany ilaina tsony ve no mampianajanaka ilaina tsony ve mianatra droit iny akatso fa maninona le lalàna tompoko hitsakitsana mazava tsy arahina fitaka ny devolam-peny manana teneny ny solombavimahoaka teo fa mitapina inona ny masonareo mitapina inona ny masonareo sa ve tena hoe mamylay seza mamylay fisolelahana mamylay saribakoana firenena mpanjanaka dia zao ny efa raha ny firenentsika